Tsy eken'ireo avy amin'ny prora-valonmanana Madagasikara kosa ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 10 oktobra ho avy izao. Namafisin'izy ireo tamin'ny valandresaka ho an'ny mpampalala vaovao androany fa tsy miova ny hevitr'izy ireo amin'ny tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany eo anelanelan'ny vanim-potoana ny 8 ka hatramin'ny 14 Martsa. Fanadihadiana. Tsy manaiky ny hanatanterahana ny fifidianana ny 10 oktobra ho avy izao ny prora-valonmanana Madagasikara. Tsy mankasitraka ny fandraisan'ireo izay efa nanana ny toerana tamin'ny fitondrana tetezamita ny latsaha nofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nambaran'izy ireo ary fa ilaina ny firaisan-kinana malagasy ahafahana mivoaka amin'ny krizy. Manoloana ny datim-pifidianana izay efa navoaka ny senita dia naneho ny fomba fijeriny izy ireo ary mamafisiny fa tsy mety amin'ny tany malagasy sy tsy ekeny soataovana maha-malagasy ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 13 ity. Nisy communiqué taratasy izay efa nalefanay any amin'ny filoha Zafialibera, ireo filoha efatra miralahy, filoha Zafialibera, filoha Ratsiraka, Didier ary ny filoha Marc Ravalomanana, filoha Andra Rajoelina. Tsy adinay koa ny teny amin'ny primature ny prime ministre, ireo membre ny cabinet sy ny membre ny gouvernement Ray Mantolo. Taka zany koa ny any amin'ny CES, ny CSC, ny FFM, ny CNT, ny CMDM, ny HCC ary ny CMGAM ary ny mpanolotsaina manokany filoha Andrinirina Rajoelina. Ny zavatra tianay apetraka zany dia zao hoe tokony irahina isika malagasy ary tokony hiara-entana amin'ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena satria tao anatin'izay fataona izay zany dia hita ary hita pirofo fa tsy nisy zavatra vitan'ny international na ny iraisam-pirenena ho famahana ny olana indrindrandrindra ny fanarahana zany hoe tondrozotra ny fanarahana ary ny fanaovana sonia teto a Madagasikara. Izay zany manoloana ny daty izay napetraky ny senita sy ny famoahana ireo lisitry ny afaka mirotsaka ho filoham-pirenena dia manana fomba fijerinay zahay araka ny fomba fijerin'ny vahoaka malagasy ny raharam-pirenena. Izay eto dia mametraka ny hoe efa nanolotra zay teny amin'ny senité tamin'ny alarobia taratasy anankiray mametraka hoe ity ny fomba fijerin'ny vahoaka malagasy fomba daty avy amin'ny tany izay tokony aso sy atsara ny raharam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ary isora soamantsara ny raharan'ny fiainana misy eto Madagasikara dia nanolotra izahay ary tsy miova ny teninay prora-valonmanana Madagasikara fa mijoro hatramin'ny farany mikasika ilay daty ametrahana filoham-pirenena eto Madagasikara dia ny 8 Martsa 2024 hatramin'ny 9 Martsa 2024. Mahakasika ny fampihavanana kosa indray dia miantso ny ambaratonga maro samihafa izy ireo mba irahina sy iraisaina ary hiara-entana hiady amin'ny krizy. Araka ny fahitan'izy ireo amin'ny prora-valonmanana Madagasikara dia mbola lafitrezaka ny fampihavanana ataon'ny FFKM ka noho izany dia mila mijoro mandray andraikitra ny tsirairay. Manao antsoava araka izany izy ireo mba hitsahara ny ramandrika ka mba hitsinjovana ny fanavotana ny tanindrazana.